Amintsika rehetra dia tahiry Jesosy daholo amin'izao fandaharana puissance de sa parole izao. Dia hiaraka hivavaka isika arany hanomboka ny fotoana manasa anao mba hifantoka tsara ary ny finoana fa handray ianao androany. Jesosy io mbola misaotra sy mideranao zany amin'ny fotoana mbola menao anay ahafahana indray Jesosy tonga eto anatrehanao. Mankasitraka satria fahasoavanao mbola ahafahana indray tonga eto mianatra ny teninao. Misaotra Tompo satria ny teninao dia mamelombelona anay. Ny teninao dia mampahery anay. Ny teninao Jesosy dia manasitrana ny marary rehetra. Ny teninao Jesosy Tompo dia mitondra hery ho anay tsirairay avy ho an'izay kelikely hery rehetrarehetra. Aoka ny teninao Jesosy, aoka ho hitanay izany hery ny teninao izany Jesosy androany. Raha hianatreto izay Jesosy dia vangio izay tsirairay avy. Sokafy ny sainay, sokafy ny sofinay mba tena hifantoka aminao ary ny fonay mba havoray Jesosy androany. Aoka tsy handalo izao fotoana izao Fanahy Masina. Aoka tsy handalo fotoana toy izao fa hanovozanay indray avy aminao. Hanovozanay fahalalana Tompo ny teninao, hitombo halala ny teninao Jesosy izay tsirairay avy. Atolotray Jesosy ny aminay rehetrarehetra dia vangio izay Jesosy amin'ny alalan'ny teninao. Ka sio ny tsirairay avy amin'ny teninao, ahatsapa Jesosy izany herin'ny teninao izany anie izahay. Dia matoky anao izay ianao anie hanatrika anay eto Jesosy, tsy teny arak'izay fahalalana izay Fanahy Masina fa ianao no hanatrika anay. N'aiza misy anay Jesosy dia ho tanivonay anie ianao satria ianao dia miteny fa raha misy roa na telo mivory amin'ny anarako dia eo ampovoany ianao. Ka mitenena Jesosy vangio ny tsirairay avy Tompo, tsy toy ny idiranay eto Jesosy ny halanay eto fa ianao mamangy anay, fanatrehanao, ameno anay eto Jesosy Tompo. Ka na amin'ny fotoana ahoana Jesosy hainonay izao fandaharana izao dia hiasa mikery ianao satria Andriamanitra masina, Andriamanitra mendrika ary ny teninao tsy miverina any aminao raha tsy efa matateraka Jesosy ny fomba ny aty amin'ny zanaka ao tsirairay avy. Ho anao rery ny dera sy ny aza ary ny voninahitra Jesosy. Tahio ny tsirairay avy Jesosy Tompo amin'ny anaranao novanaiza mivavaka izany. Amen. Amen. Prions. Merci Seigneur pour ce moment encore qu'on est ensemble Seigneur aujourd'hui. Toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment Seigneur et merci de nous avoir encore permis de réaliser ton programme avec toutes les contraintes Seigneur et je te demande de protéger les matériels, les connexions, les gens qui sont là Seigneur pour que tout le monde entende bien, pour que tout le monde surtout reçoive et expérimente encore la puissance de ta parole. Je te demande de toucher nos cœurs. Saint-Esprit, pour qu'on sente vraiment, Seigneur, ta présence. Que ce ne soit pas seulement, Seigneur, des paroles ou quelques paroles, mais un seul mot de ta part, Seigneur, et l'univers a été créé. Seigneur, tu vas parler aujourd'hui. Tu vas parler aujourd'hui, Seigneur, tu vas démontrer ta présence. Peu importe où on est, Seigneur, peu importe la situation qu'on traverse, les problèmes qu'on a, les difficultés qu'on a, Seigneur, tu nous remplis de ta présence, Seigneur, grâce à ta parole aujourd'hui. Et ta présence demeure en nous, Seigneur. Touche les cœurs, Seigneur. Tous ceux qui écoutent cette émission, touche les cœurs, Seigneur. Et fais vraiment, Seigneur, fais-nous voir et sentir la puissance de ta parole par ta présence, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Eny ary dia efa miarabantsika rehetrarehetra amin'izao fandaharana izao indray dia manasa antsika handray taratasy stylo indray hianatra ny thème-ntsika androany dia momba ny présence de Dieu. Ny thème-ntsika androany dia momba ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia ny tenin'Andriamanitra ho zaraina antsika androany dia vitsivitsy tsy tahaka ny isan'andro. Ka aoka handray noty tsara, hifantoka tsara. Dia mba ezaka ny tadidy, rehefa vitsivitsy ilay teny dia mba miezaka tsika mitadidy fa tsy mihaino sy mandray fotsiny. Mba miezaka mihitsika mitadidy satria tsy dia betsaka ilay teny dia avy eo dia atomboka tsika avy eo. Bonjour et bonsoir à tous et merci d'être venus nombreux pour ce moment que nous avons le lundi soir
à 20h30 heure de Paris. Et aujourd'hui, nous allons parler de la présence de Dieu. Le thème tourne autour de la présence de Dieu. Les versets que nous allons vous lire aujourd'hui ne sont pas nombreux comme d'habitude. Donc nous vous conseillons de bien prendre note, de bien écrire, de bien noter et surtout d'essayer de mémoriser quelques versets. Puisqu'ils ne sont pas nombreux, essayez de mémoriser ce que vous entendez. Et que la puissance de sa parole se réalise en chacun de nous ici présents. Amen, on va commencer. Amen. Dia ny averiko ny tematsika androany dia momba ny présence an'Andriamanitra na ny présence de Dieu. Dia atomboka tsikarany amin'ny anaran'i Jesosy. Jérémia 29:13. Jérémia 29:13. Ary hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho raha katsahinareo amin'ny fonareo rehetra. Jérémie 29, verset 13. Jérémie chapitre 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Psalm 65:5. Psalm 65:5. Sambatra izay fidinao ka ampanatoninao hitoetra eo an-kianjanao. Te ho voky ny zava-tsoa ao amin'ny tranonao izay, dia ny zava-masina ao amin'ny tempolinao. Psaume 65, verset 5. Psaume 65, verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher de toi pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons des biens de ta maison, de la sainteté de ton temple. Psalm 46:2. Psalm 46:2. Andriamanitra no aro sy ero antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Psaume 46:2. Psaume 46:2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent qui ne manque jamais dans la détresse. Jaona 15:5. Jaona 15:5. Izao ny voaloboka ianareo tsy sampany, izay miray amiko, ary izao aminy dia mamoa be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Jean 15:5. Jean 15:5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Psalm 91:2. Psalm 91:2. Fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy, ary Andriamanitra izay itokiko. Psaume 91, verset 2. Psaume 91, verset 2. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psalm 91:10. Psalm 91:10. Ianao no aroko sady nataonao fonenanao ny avy indrindra, dia tsisy loza anjoanao na aretina anakaiky ny lainao. Psaume 91, verset 10. Psaume 91, verset 10. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Jérémia 10:1 tapany B. Jérémia 10:1 tapany B. Aza mianatra amin'ny fanaon'ny jetilisa, ary aza matahotra ireo famantarana eny amin'ny lanitra, fa ny jetilisa no matahotra izany. Jérémie chapitre 10, verset 1, deuxième partie. Jérémie chapitre 10, 1b. N'imitez pas la conduite des nations. Ne vous laissez pas effrayer par les signes du ciel, parce que les nations sont effrayées par eux.
Jérémia 10, 5 tapany P. Jérémia 10, 5 tapany P. Aza matahotra azy fa tsy mahatonga loza izy sady tsy mahay manisy soa. Jérémie 10, verset 5b. Jérémie 10, verset 5b. N'ayez pas peur d'eux, car ils ne peuvent faire aucun mal. Ils sont même incapables de faire du bien. Nomérie 13, 33. Nomérie 13, 33. Ary nahitany Nefilima teo izahay, dia taranaky ny anakita avy amin'ny Nefilima. Ary teo imasonay dia tahaka ny tsingetana izahay, ary toy izany koa izahay teo imasony. Nombre 13, verset 33. Nombre 13, verset 33. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. À nos yeux et à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Joshua 14, 12 tapany P. Joshua 14, 12 tapany P. Fa efa renareo tamin'izany andro zany, fa nitoetra teo ny anakita, sady nisy tanàna lehibe mimanda, angamba ombahay Jehova, dia aharoako azy aho araka izay nolasain'i Jehova. Josué 14, 12b. Josué 14, 12b. Tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Si l'Éternel est avec moi, je les chasserai, comme il l'a dit. Joshua 14, 15b. Joshua 14, 15b. Ilay lava venty tamin'ny anakita, izany Arpa, izany, dia nandry ny tany ka tsy nisy ady intsony. Josué 14, 15b. Arpa avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en paix, sans guerre. Romanina 8:31. Romanina 8:31. Inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no atohitra antsika? Romains chapitre 8, verset 31. Romains chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Joela 2:27. Joela 2:27. Dia ho fantatrareo fa ho avoan'ny Israely aho, ary izao ny Jehovah Andriamanitrareo, fa tsy misy hafa, ary tsy homenatra mandrakizay ny oloko. Joël chapitre 2, verset 27. Joël chapitre 2, verset 27. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Matthieu 28, 20 tapany P. Matthieu 28, 20 tapany P. Ary indro, izao momba anareo, mandrakariva mba hara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Matthieu 28, 20b. Matthieu 28, 20b. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Salamo 3:8. Salamo 3:8. Mitsangana, Jehova ô, vonjeo aho Andriamanitra, fa efa namely ny takolaky ny fahavaloko rehetra ianao, ny nifiny ratsy fanahy no vakivakianao. Psaume 3, 8. Psaume 3, 8. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Tu gifles tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Isaïa 57:19. Isaïa 57:19. Dia izao izay mahary ny vokatry ny molotra, fiadanana no an'izay lavitra sy ho an'izay akaiky, ho Jehova, ka dia hasitrana azy ao. Ésaïe chapitre 57, verset 19. Ésaïe 57, 19.
Je ferai naître la louange sur leurs lèvres. Je donnerai la paix, oui, la paix, à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, et je les guérirai. Psalm 89, 29. Psalm 89, 29. Ampaharitra ny taranany ho mandrakizay aho, ary ny seza fandrianany ho tahaka ny faharetan'ny lanitra. Psaume 89, 29. Psaume 89, 29. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera assurée. Eny ary dia mamerina ny firabanantsika rehetrarehetra ho an'izay tonga taty aoriana. Ny temantsika androany dia momba ny présence de Dieu na ny fanatrehan'Andriamanitra. Vitsivitsy ny teny ianarantsika androany dia mba ahafahantsika ihany koa manararaotra mitadidy an'izay teny entsika, izay teny raisitsika noty. Satria vitsivitsy ny teny vakiantsika androany vita sady izy izay ho averinay vakiana amin'ny teny gasy amin'ny teny vazaha tahaka ny mahazatra, dia mangataka antsika rehefa avy eo ametraka ny taratasy sy ny stylo antsika, anondrika ny lohantsika dia anakipa ny masontsika hihaino tsara ny tenin'Andriamanitra. Satria vitsivitsy ny tenin'Andriamanitra dia miavaka kely fiaravety fotsiny ny androany. Tiako hazavaina kely segondra vitsivitsy le teo ampovoany teo, le nomery toko 7:10, toko 9:telopolo, dia le Josoa toko 4:10 teo. Izy hoe nahita tany amin'ny nomery zany izy tambola niaraka tamin'ny Mosesy, dia nahita ny zanaky anaky, dia anaky ireo nefa ny géant be daholo. Dia ozy izy zareo ohatra ny valala kely zay ozy izy eo anatrehan'ireo géant reo. Zay ny fijeriny zareo tamin'ny voalohany. Fa rehefa niaraka tamin'ny Andriamanitra, satria izy omba ny Josoa, dia nafantatra izy tao anatin'ny Josoa toko 4:10 hoe fantatray fa misy any Anakim, izany hoe taranaky anaky sy vilona maro be matanjaka ao amin'ny fireneny io. Dia nanam-pinoana izy dia ozy izy hoe rehefa miaraka amiko Jehova dia ho teako daholo ireo araka ny teniny. Rehefa présent izy dia potika daholo ireo géant be ireo izay nieritreretiko taloha hoe satria ireo ngeza be dia za ohatra mivalala kely. Taty aoriana rehefa miaraka amiko Jehova, rehefa présent Jehova dia potehako daholo ireo. Dia le tapany farany le 9:10 hoe Arba ozy izy no ngeza indrindra tamin'ilay Anakim. Izany hoe ilay Anakim zany efa taranaka Goliata be dia be, dia ngeza indrindra amin'ireo Goliata be dia be ireo Arba ny anarany. Nefa ny raha vakiantsika ny tapany voalohany io dia resy io Arba io izy satria présent niaraka tamin'ny taranak'Israely Jehova. Dia nanomboka teo lamina ny firenena tsy nisy ady intsony. Zay ireo andininy anankitelo ny sesy ireo zany, zay mba tsara ho fantatsika izay tantara kely zay rehefa maheno sy mamaky an'ireo tsika. Dia eo avy eo tsika hiteny amin'izay azavay kely amin'ny teny vazaha. Bonsoir et bonjour à tous ceux qui sont arrivés après. Aujourd'hui, nous avons parlé de la présence de Dieu. Le thème traité aujourd'hui, c'est la présence de Dieu. Nous n'avons pas eu beaucoup de versets et vous en profiterez pour vous rappeler et pour mémoriser des versets comme ils ne sont pas nombreux. Avant de passer à la prochaine étape, qui est de juste écouter en pleine concentration, j'explique un tout petit peu. Au milieu, on a parlé dans Nombre 13 et dans Josué 14, de 3 versets qui se poursuivent. Et j'aimerais exceptionnellement expliquer très courtement, comme on n'a pas beaucoup de versets, on a un peu de temps, ce qui s'est passé. Dans le Nombre 13, les enfants d'Israël étaient avec Moïse. Et ils ont dit, quand ils ont envoyé des espions pour voir le pays promis, ils ont vu des géants et ils avaient peur. Et ils ont dit, nous avons vu les géants et les descendants d'Anak qui sont issus des géants. Et à nos yeux et à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. C'est-à-dire que les géants étaient tellement grands qu'ils se sentaient si petits qu'un sauterelle. Et ça s'appelait Anak, ces géants. Et dans Josué 14, lorsque Josué était avec Dieu, ils avaient la foi et ils ont dit ils ont su que dans le promis, il y avait les Anakim, c'est-à-dire les descendants d'Anak, qu'on parlait dans Nombre 13. Et ces Anakim, ce sont tous des géants et ils habitent tous dans des grandes villes et fortifiées. Donc c'est ce qui fait vraiment peur. Mais ils ont dit,
si l'Éternel est avec moi, je les chasserai comme il a dit. Donc la présence de Dieu permet de chasser les plus gros géants devant lesquels on se sent aussi petit que des sauterelles. Il faut juste changer la vision. Quand Dieu est présent, si avant ils ont pensé qu'ils étaient des sauterelles, maintenant ils pensent que si l'Éternel est avec eux, ils les chasseront. Effectivement, 3 versets après, dans Josué 14-15, il est écrit « Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. » Ils l'ont gagné dans la première partie. Donc non seulement les Anakim étaient des races de géants, mais Arba était quand même le plus grand parmi tous ces géants. Et c'était Caleb qui l'a gagné. Il était le compagnon de Josué. Et depuis, le pays fut en paix, sans guerre. C'est ce qui est écrit. Donc dans ces 3 versets, il y a toute cette histoire de la vision avant la présence de Dieu et après la présence de Dieu et la paix que la présence de Dieu procure et fait gagner. Amen. Maintenant, on vous invite à fermer vos yeux, à ouvrir vos oreilles et votre cœur, et nous allons relire en malgache et en français sans les références. Au nom de Jésus. Ny anaran'i Jesosy. Ary hitazy ianareo dia ho hitanareo aho raha ka tsainareo amin'ny fonareo rehetra. Sambatra izay fijinao ka hampanatononao hitoetra ao akanjanao. Te ho voky ny zava-tsoa ao amin'ny tranonao izahay dia ny zava-masina ao amin'ny tempolonao. Andriamanitra no aro sy hero antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Izao ny voaloboka ianareo ny sampany izay miray amiko ary izao aminy dia mamoa be izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy ary Andriamanitro izay itokiako. Ianao no ariko sady nataonao fonenanao ny avy indrindra dia tsisy loza anjoanao na aretina anakaiky ny lainao. Aza mianatra amin'ny fanaon'ny jentilisa ary aza matahotra ireo famantarana eny amin'ny lanitra fa ny jentilisa no matahotra izany. Aza matahotra azy fa tsy mahatonga loza izy sady tsy mahay manisy soa. Ary nahita ny Nefilima teo izahay dia taranaky ny anakita avy amin'ny Nefilima ary teo imasonay dia tahaka ny tsingetana izahay ary toy izany koa izahay teo imasony. Fa efa renareo tamin'izany andro izany fa nitoetra teo ny anakita sady nisy tanàna lehibe mimanda. Angamba ombahay Jehova dia aroaka azy aho araka izay nolazainy Jehova. Ilay lehilahy vaventy tamin'ny anakita izany Arba izany dia nandry ny tany ka tsy nisy ady intsony. Inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no hatohitra antsika? Dia ho fantatrareo fa ao afovoan'ny Israely aho ary izao ny Jehova Andriamanitrareo, fa tsy misy hafa ary tsy homenatra mandrakizay ny oloko. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Mitsangana Jehova vonjeo aho Andriamanitro, fa efa namery ny takolaky ny fahavaloko rehetra ianao, ny nifiny ratsy fanahy no vakivakianao. Dia izao izay mahary ny vokatry ny molotra, fiadanana ho an'izay lavitra sy ho an'izay akaiky, hoy Jehova, ka dia hasitrana azy aho. Ampaharitra ny tarana no mandrakizay aho ary ny seza fiandrianany ho tahaka ny faharetan'ny lanitra. Amen. Amen. La puissance de sa parole sur la présence de Dieu. Le thème d'aujourd'hui parle de la présence de Dieu. Il est écrit: vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher de toi
pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons des biens de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent qui ne manque jamais dans la détresse. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta maison, de ta tente. N'imitez pas la conduite des nations, ne vous laissez pas effrayer par les signes du ciel, parce que les nations sont effrayées par eux. N'ayez pas peur d'eux, car ils ne peuvent faire aucun mal. Ils sont même incapables de faire du bien. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Si l'Éternel est avec moi, je les chasserai, comme il l'a dit. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en paix, sans guerre. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Tu gifles tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Je ferai naître la louange sur leurs lèvres, je donnerai la paix. Oui, la paix, à ceux qui est loin et à ceux qui est près, dit l'Éternel, et je les guérirai. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera assurée. Amen. Amen.